Dia faly miarahaba-tsika rehetra amin'ny fahatongavan'ny asaramanitra ao amin'ny tanidrasantsika dia i Madagasikara malalatsika izany. Ny resadresaka izay hoe tiako ampitaina zany amin'izao fotoana izao dia ny hoe ny fombafomban'ny frantsay. Inona moa no mahatonga zany andeha hiresaka amintsika zany ny hoe fombafomban'ny frantsay, satria izy no nanjanaka atsika, izy no niaraka foana hatramin'izay zany tamin'ny hoe resaka fitondrana ny Madagasikara na tamin'ny endriny manao ahoana na tamin'ny endriny manao ahoana tamin'ny fanjanahantany izy efa teo dia rehefa nahazo ny atao hoe fahaleovantena izay mbola ao anatin'ny discussion hoe fahaleovantena amin'ny endriny manao ahoana moa zany ty fahaleovantena antsika malagasy ity, dia mbola ao ambadiky izy ary mandraky tiany androany zany ny frantsay dia mbola ao ambadiky ny malagasy. Ka rehefa ho fakafakaitsika zany mantsy ny hoe fombafomban'ny olona, étude na personnalité zany no apetrako eto, ary maro dia maro ny fandaharana izay hoe mikasika an'izay atao hoe personnalité tsika olombelona izay ao ambadiky n'io daholo no misy zany ny zavatra rehetra izay mitondra ny olombelona sy ny fifandraisana, hoe andeha akaisa ilay fifandraisan'ny roa tota zany arakaraky ny personnalité ny tsirairay. Ny frantsay zany izy dia olona izay sangany dia sangany tokoa zany izy amin'ny atao hoe diplomatie. Izany hoe ny diplomatie moa zany rehefa misy zany mandika azy dia hoe fiatsaram-belatsia. Kanefa moa zany ao ambadiky ny hoe diplomatie io dia ny hoe fahaisana zany mamey ny fifandraisana mba irindra zany ny fifandraisan'ny roa tota fa tsy mandeha araky ny hoe fihetsepo ny tsirairay zany na mandeha arakaraky ny hoe pulsion izay zavatra ao anatin'ny lohan'ny tsirairay zany fandrindrana an'izay zany ao anatin'ny fahalalam-pomba, izay zany no atao hoe diplomatie. Ka enjana dia enjana zany ny frantsay eran-tany mihitsy zany amin'io zavatra io. Mahay miteny koa izy mahay mandrindra zavatra maro zany izy mba hampilamindamina zany ny fiarahamonina sy ny fifandraisana. Ka isika malagasy zany amin'izao fotoana izao dia hoe resaka nationalité ny filoham-pirenena zany izay zany no ambetindresaka zany amin'izao fotoana zao dia ny hoe misy zany na zava tokony hiala ny filoham-pirenena zany satria efa tsy malagasy intsony. Ny tsara ho fantatritsika zany ambadiky izany zavatra rehetrarehetra izany dia hoe iza no nivohy an'io voalohany zany, io karazam-baovao io. Ny frantsay inge no nivohy an'io, nahatonga an'ilay vaovao ataontsika hoe manan-danja sy masamasaka zany, satria raha ohatra ataontsika nge hoe mpanao Facebook ohatr'izay zany na mpisintona laklosiny ny tenenin'izay faneponjana tsisy ny aino azy akory teo fefahaneponja, fa matanjaka ilay vaovao zany ary voizina satria ny frantsay namoaka azy. Izay zany dia efa misy ny atao hoe capacité d'influence, izany hoe ny frantsay zany afaka tsara mihitsy zany izy mi-influencer antsika malagasy amin'izay mety ho tombotsoany. Ary izy moa no nametraka ny Flora Joel teo, ny frantsay inge no nametraka azy teo ka rehefa tiany ho alaina koa zany ilay olona dia fantany koa zany hoe inona koa zany no fomba angalana azy teo. Mila mieritreritra zany tsika malagasy amin'izany zavatra rehetrarehetra izany, satria hatramin'izay nge fampiadiana no nataon'ny mpanjanaka ny Afrika sy Madagasikara. Eny, ny firenena rehetrarehetra, ny firenena madinika rehetrarehetra aloha nataony an'izay daholo,
fa efa mbany fo ohatra zao ohatra ny sinoa, nefa ny fo ny karana, efa ny fo ny tany amin'ny Amerika Latine zany ny amin'ny hoe manao an'io pays émergent io. De ny méthode nampiasainy de ny firaisan-kina. Izany hoe misy zany ny zavatra izay hoe efa tsy azony mpanjanaka intsony zany idirana. Misy efa nazavaiko teto ny atao hoe sentiment d'appartenance. Inona ny atao sentiment d'appartenance? Io mantsy zany de misy mandray vilana koa zany io de hoe tsisy an'izany appartenance zany fa ny zavatra rehetra de an'izay rehetra mipetraka eto Madagasikara daholo ny zavatra rehetra fa tsisy an'izany hoe tompony zany. Ka rehefa ataonao an'izay ara zany hoe tsy misy ny sentiment d'appartenance, tsy misy ny tena tompo-tany izay hoe mikatsaka marina ny tena tompontsoan'ny taniny. De io izy io hoe ahozongozon'olo le sy ahozongozon'olo le roa de mikorotana ke zany ny domy amin'izao fotoana zao zany. Ka isika tompon-tany no mila zany mijery akaiky daholo izany zavatra rehetra izany. Amin'ny tany rehetra mandroso de misy foana zany ny hoe olona izay tena hoe mahatsapa fa tompon'ny tany, manao fivoriana tena hoe huis clos, zany hoe tena fivoriana tsy fatatriza mihitsy ny zavatra izay nolazaina tao. Ary hogaka angamba nareo raha ilazako hoe izany Barack Obama zany ke mainty hoditra tao amin'ny mise en place. Fa tena malahelo miteny aminareo fa misy ange fivoriana izay hoe ataon'ireo olona milaza ny tena no tompon'ny États-Unis ireo zany, izay tsy fantatry Barack Obama. Olona napetraka teo fotsiny izy fa tsy izy ny tena mitondra an'io États-Unis io. Zany lazaiko anareo. Ka raha vao tsy mipetraka izay zavatra izay zany amintsika malagasy, ny hoe ity ange ka mba tsy ambaratelontsika ato zany ahoana ny itondrantsika ny tanitsika. Fa ny Afrika sy Madagasikara raha vao mba misy ny tsy ambaratelo ifanaovana de misy mitatitra foana izay. Ka matokolo mbola misy foana koa ny mitatitra de dikan'izay mbola tsy masaka ara-poto-kevitra zany ny olona ao amin'ny tany iray, ao amin'ny vondrombondrona iray, ary mbola tsy manana zany izy an'ilay hoe sentiment d'appartenance amina groupe na amina zavatra iray. Nefa ilainy ny fanahintsika olombelona izay hoe sentiment d'appartenance izay. Izany hoe ilay vondron'olona izay tena hoe tsy mifamadika mihitsy zany amin'ny zavatra izay ataony. Ny razantsika taloha nanana n'izany atao hoe fati-dra zany. De rehefa manao an'io fati-dra io tokotrany izy aloha tamin'izany andro zany de tena tsy mifamadika mihitsy. Fa ny antsika ankehitriny ity moa tsy de fantatra loatra intsony fa misy ny mpitati-dresaka ka misy ny mpanakorokorotana na de groupe kely eo ara tsy mbola tafapetraka izay hoe resaka hoe ndao sika iray hina, ndao sika hiaraka anao zavatra, tsy mifamadika, tsy mbola tafity zany amin'ny malagasy sy ny Afrika. Ka izany zavatra rehetra izany moa zany itenenako amintsika hoe tsy ireo karazan'olona reo nge ny frantsay tsy ho namanao na oviana mihitsy izy amin'izay sentiment d'appartenance zay. Zay aloha zany de apetrako tsara mihitsy zay, na homeny poste na chef de service ianao any amin'ny la France any na aty amin'ny tany mandroso, homeny poste ambony be tao fa tsy ianao mihitsy ny mandidy sy manapaka ao. Ianao ngamba ny manana an'ilay compétence amin'ny zavatra izay andrasana amin'ny ilay izy fa tsy ianao mihitsy. Misy foana ny fivoriana huis clos amin'izy samizy any ambadika any. Ka teny atsipoko izay zavatra izay mantsy zany amintsika rehetra, na isika mandeha mitady ravinahitra zany, na isika ao Madagasikara mitondra ny tany sy ny fanjakana, eritrereto tsara izay zavatra rehetra zay.
fa ny azy mipetrapetraka tsara ny atao hoe sentiment d'appartenance. Izany hoe rehefa izy mitovy raha, izy samy frantsay mifampilaza ny hoe inona zany ny zavatra apetiny tantsika ary migarde an'izay secret an'izay izy ao. So ianao anatena matsy hoe amadibadika ny tanindrazanao eo androany tontolo andro, amadibadika palitao satria amin'ny tadiny tombontsoanao manokana. Betsaka ny mpitondra afrikanina voafitaka ireo, karazan'olona ireo tandremy tsara zany zavatra rehetrarehetra zany, ka fotoana zany zao hijerevan'ny malagasy ny hoe aiza marina ny lalakalehany, inona no rafitra apetrany, satria isika zatra n'ilay hoe misy foana zany efa système ny mpanjanaka zany, misy foana zany ny olona petrany ao dia hoe ty zany mofo dipaina dia iny zany dia izay zaranao azy ihany. Ianao zany mapetraka eto zany atao ho chefin'ny malagasy, dia iny zany izay zaranao azy, dia iny zany dia lasa tokoa ny zara vilana. Androany tontolo andro dia potipoty mofo no mena ny sasany dia ny ambongadiny ngeza be zany any am-paosy sy ny fianakaviana manodidididina. Izay méthode izay zany izay foana ke no nahafahany domine foana zany any Afrika sy Madagasikara hatramin'izay izay fotoana rehetrarehetra izay. Ka rehefa avy eo amin'izay kitikitika koa ny sasany ety ambadika koa mba te ho sefo, satria io te ho sefo manko ny io koa zany tena probleman'ny Afrika sy Madagasikara, te ho sefo daholo ty olona rehetrarehetra ty. Nefa misy ny olona tena efa natao hanana n'izany atao hoe leadership zany, izay hoe mitondra ny tantara. Nelson Mandela reny natao hoe vrai leader, ry Moïse reny natao vrai leader. Ka ny tena mampiomey zany dia ny hoe te ho leader daholo, te ho chef daholo, kanefa betsaka nefa ny hoe mitomany randrana tsy manendrika. Zavatra tena goavana be ke no hoe iatsoroany zany atao hoe leader zany, hoe tena vrai leader zany. Ka efa fantatry izy zareo daholo izay zavatra rehetrarehetra izay, hoe iza ny olona zany izay apetrakitsika eto mba hitondra ny tombontsoantsika, dia tesitra ny vahoaka rehefa avy eo dia asaina mandositra ny aminy, dia ho lalaoviny ohatran'izay foana vetsika zany de génération en génération. Io ngepa misy ihany hoe tokony hoe zavatra mitranga hoe rehefa mba zavatra mitranga tamin'ny taranaka tany aloha dia mba manavao zany ny taranaka teoriana n'izay hoe fahavoazana izay, manao fikarohana zany ny taranaka teoriana mba tsy hiverimberenan'izay tsony. Ny zava-misy nefa amin'izao fotoana izao dia io miverimberina foana. Esoriny indray zany izay hitadiavany zavatra angalana baraka ohatr'izay zany izay hoe olona tsy tiany zany, dia efa ny atom-badika koa efa mikitika koa hoe mba anjaranay indray amin'izao fotoana izao. Ka dia ny fanantenako zany dia ny hoe mba izay mieritreritra ny mba handimby eo zany befa mahalala an'izay karazany zavatra rehetra izay. Tsika kory tsy afaka isika ny hialan'ireo olona ireo. Efa ireo niara-niasa tamintsika teo hatramin'izay, maro dia maro ny frantsay izay ny gasy mipetraka any la Fransa amin'izao fotoana izao. Misy zany ny hoe fiarahana akaikikaiky kokoa zany raha ohatra hoe par rapport amin'ny Amerika ohatra na ohatr'izay zany ny frantsay no azo lazaina fa akaiky atsika kokoa zany. Ka tokony ho jerevana zany hoe inona zany ny fifandraisana atao aminy mba samy ahazo tombontsoa zany, satria raha vao mbola ilay méthode hoe 10% zany any am-paosin'ny mpitondra dia tsisy ninona mihitsy makany amin'ny vahoaka, dia efa tsy mety tsony izay méthode izay, satria
hitako aloha hoe mba fa misy évolution zany ny eo amin'le hoe fitenenana ny marina, ny zava-misy marina, ny mangarahara, de tena hita mihitsy fa afa-baraka tanteraka mihitsy zany amin'izao fotoana zao izay hoe manao zavatra tsy metimety zany amin'izao ka mbe fa tokony ho tonga saina daholo zany hoe rehefa mba te hiditra eo amin'ilay fitondrana zany de inona zany ny zavatra koa tokony hataoko, inona ny zavatra andrasana amiko amin'ny ty zavatra ty izay zany lay hoe mila ny vondrombondrony ny vatona solotry ny tany rehetra, de ny manam-pahaizana, ny mpitondra fivavahana, ny olon-kendry, zany rehetrarehetra zany hoe mila mijery akaiky zany ny hoe inona marina no zavatra ifanarahantsika zany hoe atao ahoana ny fomba fiaraha-miasa zany amin'ny frantsay satria fanambakambaka eo foana zany, fanambakambaka eo foana. Nationalité tsy nationalité, ianona koa nge mba nanana nationalité, iranina koa nge nitondra teo nanana nationalité, ka ianao izay mitondra amin'izao aloha zany izay zany nge zany no cibleny izay zany aloha no hoe anatin'ny tantara sady président de la république. Donc zany zavatra rehetrarehetra zany dieny hoe mila zany ny hoe firaisankina ny malagasy zany de hoe iza marina zany no olona apetraka eo ary olona izay hoe mba miaino ny hoe ny manam-pahaizana zany, miaino ny mpanoro hevitra ary olona zany izay hoe mahay miaraka zany amin'ny foko rehetrarehetra ao Madagasikara, olona afaka koa zany nefa mitondra tsara ihany koa zany ny hoe négociation gagnant zany eo amin'ny tany mandroso zany. De toy izay no azoko lazaina zany ny amin'ny hoe resaka fifandraisana amin'ny frantsay fa satria raha ohatra mantsy anaraka ny jeune zany amin'ilay hoe fiatsaram-belatsihy, diplomatie sy ny anina rehetrarehetra zany de very eo tsika satria izy ny matanjaka be amin'izay resaka zay. Fa milanao mijoro tsara zany hoe inona ny zavatra tena tadiavinao ary ny vahoaka zany mba atao zay mba hitiavan'ny vahoaka anao zay mipetraka eo zany anohanany anao rehefa tonga koa zany lay fotoana koa zany tiany likidenanao teo, de rehefa mba mahatsapa nge le vahoaka hoe tena nentinao tsara mihitsy izy nihinana izy tamin'ny ianao teo, tsy nisy ny anohanana, mandro fahalemana ary antafy tsara, misotro rano madio, tsy naharenesana resaka dahalo ary voatsabo tsara, mianatra daholo ny ankizy tsy adala akory ny vahoaka ka andeha androaka ny karazan'olona ohatran'izay fa mbe fa nisy ny expérience rehetra izay efa nitranga hatramin'izay zany de mba aoka zany ny hoe mba efa afaka aka conclusion amin'izay hoe tsy misy ny filoha roadroasina fahatany raha ohatra ka nafeno an'izay hoe karazana critère rehetrarehetra izay. De toy izay no azo natolotra anao an'io de mirary ny malagasy rehetra zany anao fety ny asaramanitra ary mirary ihany koa zany an'izany hoe Madagasikara mandroso ary Madagasikara mamirapiratra mipetraka amin'ny toerana tokony hisy azy zany satria isika amin'izao fotoana zao ny arenantsika ke no tena tiany tany mandroso alaina ka raha tsy mitandrina isika dia anjary champ de bataille Madagasikara hiady an'io zany tanitsika io zany ny tany mandroso ka dia ho hitanao ny fandehan'izay raha ohatra ianao ka tsy mitandrina. Veloma tompoko.